أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنتنما نتن أرابا وانسكريتا panaraka tsy tapaka ny feta lavitry ny TVM amin'ity fandaharana émission islamique spécial Ramadan izay arantsika isanandro ity. Androany dia fahadimy ny volana Ramadan karariny sy itsiny raha iresadresaka mahakasika ireo fombafomba fanao mandritra an'izany fifehezana izany na ilay fantatra amin'ny anarana hoe adab siyam. Raha lasa nabavy anatin'ny finoana islam ireo zavatra iresadresantsika reto dia tsaratsara ny mpifehivava anankiray manatanteraka azy eo ampanatanterana an'izany fifehezana zany angamba ahazoany tombotsoa maro ary mampitovavy eny eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny fahasoavana azony eo ampanatanterana an'izany fifehezana zany. Marina kosa ety ampiandohana fa ireo zavatra voalaza reto dia tsy obligatoire ny manao azy fa kosa ahazonao valisoa ianao raha manao azy. Raha tsy manao kosa anao dia tsy mahazo tsiny eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka misy teboka anankidimy ho resadresantsika eto. Voalohany amin'izany dia ilay fantatra amin'ny anarana hoe as-suhur na ny fisakafoana kely amin'ny maraina vao mangiratra-dratsy. Paminany sallallahu alayhi wa sallam nanentana antsika ka niteny manao hoe tasaharu fa inna fi suhuri baraka. Mihinana ozy izy nareo amin'ny maraina iny fa ny fihinanana amin'ny maraina iny dia mitera bokatsoa, miteraka fahasoavana aminareo mpifehivava. Zany indrindra na tonga atsika sy ireo manampahaizana rehetra manentana isaka ny volana Ramadan ka hoe mihinana nareo amin'ny maraina iny fa iny no mitondra herijika, mitondra hery sy tanjaka vaovao anao mandritra ny tontolo andronao ary ahafanao miatrika sy mambade tsara izany tontolo andronao raha ohatra ka ny sakafo anao amin'iny maraina iny. Ary mbola niteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadis manao hoe alaykum bihadha as-suhur fa innahu al-ghidha'u al-mubaraka. Aoka nareo ozy izy ifantoka na ihany koa isakafo amin'ity resaka suhur ity satria ozy izy io no sakafo feno fahasoavana nalefan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Matetika atsika no ny asa mandrarana ataontsika nandritra ny tontolo andron'ny Ramadan na ihany koa reraka atsika tamin'ny alina nanao solat tarawih, reraka atsika ihany koa namaky Quran tsy mba natoro mihitsy dia tonga amin'ny maraina kamokamo ifoatsika anao an'izany suhur izany. Ary indrindrandrindra moa ireo anabavintsika, ireo renintsika, ireo vadintsika zay tsy mitsahatra mikarakara an'izany sakafo izany, rehefa tonga amin'ny hariva dia reraka izy ireo ka tsy mahafoy intsony fa afatro amin'izy ireo kosa sy ho antsika rehetrarehetra mifoaza na dia misotro rano fotsiny aza fa izany efa mitondra baraka sy fahasoavana eo aminao. Teneny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadis manao hoe as-suhur barakatun fala tada'u. Ny suhur izy na sakafo maraina dia mitondra fahasoavana aminao ka aza vela mihitsy zany na inona mitranga eo aminao. Walau an yajra ahadukum jar'ata ma, na dia hoe mifo fotsiny ny iray aminareo misotro rano antsasaky ny vera na amin'ny vera kely fotsiny sotronao amin'izany maraina zany. Fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahirin. Satria tompo Allah subhanahu wa ta'ala sy ireo anjely rehetra any an-danitra dia mandefa vavaka spesialy na mandefa doa ho an'ireo olona izay mifoa amin'ny maraina mihinana an'izany suhur izany. Ka aza vela mihitsy raha lasa nabavy anatin'ny finoana islam ny fihinananao an'izany suhur zany fa mitondra vokatsoa eo amin'izany fiainanao izany. Ary ny fotoana ny fihinanana suhur dia manomboka amin'ny misasakalina mandrapa atongavany maraina vao mangiran-dratsy. Rehefa miditra zany sasakalina dia efa afaka mihinana zany suhur izany ianao. Fa ny tena tsaratsara kosa nampianarin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia mialoha kely ny fiafarany fihinanana suhur 2 minitra 10 minitra mialohan'ny fiafarany zany ora zany. Eo no tena tsara indrindra ary eo no tena ahazoana baraka maro eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Teboka faharoa dia ta'jilul fitr, ny fanafaingananao ny fisakafoanana amin'ny hariva na ny fanafaingananao amin'izany iftari izany. Satria izay no fomba mampanao ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Rehefa mandeha ny adhan al-maghrib dia efa
miditra misakafo isika na dia amin'ny rano sy ny antrendry ihany aza araka ny voalaza ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam satria efa voalaza amin'ny hadisy izany zavatra zany ka niteny izy manao hoe idha kana ahadukum sa'iman falyuftir ala at-tamr fa in lam yajid at-tamr fa ala al-ma' fa inna al-ma'u tahurun. Aoka hozy izy nareo rehefa eo am-pifehezana ka hamahany zany dia mamahany zany amin'ny alalan'ny atrendry. Raha tsy mahita antrendry nareo dia aoka aka rano izy izy fa izay ny tena tsara satria ny rano madio ary manadio ny zavatra rehetra izay idirany izany rano izany. Ka raha ohatra ka anao avy namahany zany fifehezana amin'ny alalan'ny rano dia manadio ny tova rehetra ao aminao ao ary ny tamry ihany koa na ny antrendry dia anisany mitondra vokatsoa eo amin'ny vatany zanak'olombelona. Ary mpaminany sallallahu alayhi wa sallam miteny amin'ny hadisy manao hoe la yazalu an-nasu bi khairin ma ajilu al-fitra. Ao anatin'ny fahamendrena, ao anatin'ny hatsarana tanteraka ny mpino islamo anankiray izay manatanteraka an'izany fifehezana zany raha ohatra ka nanafaingana ny fisakafoanany amin'ny hariva izy ireo. Ka aoka tsika anafaingana misy matro indraindray tsika manana fisalasalana hoe mbola efa tafiditra ve, efa afaka tokony sakafo ve, tadidio fa ny alina miatomboka amin'ny filentehan'ny masoandro fa tsy ny alina miatomboka aorian'ny solaty laisha. Ny alina miatomboka amin'ny zany filentehany zany masoandro zany ary zay indrindra nampianarin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Ny teboka fahatelo dia ny asiwak, ny fiborosiana kely ny nify indrindra amin'ny tapany hariva rehefa anao mifehy iny mba tsy hanelingelina ny olona izay eo akaikinao satria rehefa mifehy ny mpino islamo anankiray dia somary misy fofona manelingelina, fofona hafahafa mivoaka amin'izy ireo eo am-panatanterana an'izany fifehezana zany. Ka ireo manampahaizana amin'ny finoana islam ny teny tsaratsara mba tsy hanelingelina ny olona akaikinao dia miborosy nify ianao na ihany koa mampiasa an'ilay siwak satria mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tsy miala amin'izany mialohan'ny sola aorian'ny sola miditry ny trano mivoaka ny trano dia manao an'izany siwak zany ihany impaminany sallallahu alayhi wa sallam ary izy ihany koa manadio ny nify, manadio ny vava ary mitondra vokatsoa eo amin'ny zanak'olombelona. Ny teboka fahaefatra dia ny al-ijtihad, ny fiezanao mafy mandritra an'izany atoandro ny volana Ramadany sy ny alina zany volana Ramadany amin'ny alalan'ireo fanompona maro samihafa. Maro ireo karazana fanompona, ao ny fanaovana sola sunna, ao ny fanaovana sola maro samihafa toy ny tarawih, toy ny tahajjud, ao ihany koa ireo sunna maro samihafa mialohan'ny solat dhuhr, mialohan'ny solat al-asr, mialohan'ny solat al-maghrib, ao reny solat al-isha, reny dia anisan'ny sunna maro samihafa zay tokony ho ataontsika ihany koa. Ary azadiny ihany koa ny mamaky ny boky masina al-Qur'an Karim satria ity no volana anniversaire ny dinan'izany boky masina al-Qur'an Karim ka omeo lanja ny boky masina al-Qur'an Karim sy ny soadaka manampy ny olona anao, manao firaisankina amin'ny olona anao, manohy ny fihavanana, mandefitra, misokatra ny fonao, tsy manana alahelo amin'ny olona, zany rehetrarehetra zany dia tafiditra ao anatin'ny zavatra tsara atao mandritra an'izany volana Ramadan. Farany dia azadiny fa ny volana Ramadan volana ny dua. Ka ho anao izay mpanatanteraka amin'ny fifehezana dia tsy maintsy hovaliany Allah subhanahu wa ta'ala ny dua izay ataonao na oviana fa indrindrandrindra mialoha kely ny zany fisakafoanana amin'ny hariva zany satria mpaminany sallallahu alayhi wa sallam efa niteny amin'ny hadisy manao hoe walis-sa'im 'inda fitrihi da'watun la turad. Ary ny mpifehivava anankiray eo ampamahana ny sakafony amin'ny hariva na eo ampisakafoanana amin'ny hariva rehefa manangan-tanana amin'ny Allah manao an'izany dua zany dia hovaliany Allah tsy misy atakandro. Ka ho antsika rehetra manaova an'izany dua izany. Raha tsy fantatrao moa dua izay tokony atao dia misy nampianariny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam eo ampamahana an'izany fifehezana zany misy dia niteny izy hoe dhahaba dhama'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Zay no dua entinao mamaha amin'ny hariva izany. Raha lasa nabavy anatin'ny finoana islam ireo teboka anankidimy izay niresadresantsika teo reny dia anisan'ny fomba amampanao rehefa eo ampanatanterana ny fifehezana ary mitera-bokatsoa amintsika ary manampy ny fahasoavana izay tokony ho azontsika mandritra an'izany volana Ramadan zany. Fa kosa tsy obligatoire izy reny fa izay manao mahazo valisoa, izay tsy manao kosa tsy manapaka ny fifehezany saingy mampiena ny valisoa azony eo anatrehany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Zay ngamba no fandarantsika
tamin'ity androany ity. Isaorako anao nanaraka an'izany hatrany am-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Ny tenako dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.